sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ny tompony erony vahoakany, piaro sy mpamonjy ny nohosorany. Tompo ô, vonjeo ny vahoakanao, tsofirano falovanao, ary hento antrotsoanao mandrakizay. Salamo fa 7:20. Ankafaliana lehibe no anolorana fiarabagna ho antsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ary mankafy an'ity fandaharagna toroteny sy fampianaragna iaragna amin'ny archevêque Ray Amandreny ity. Miarabantsika jiaby tratra ny Alahady 12 tsotra mandavantaogno agnatin'ny taogno zay andalignantsika ny finoagnantsika. Amazana eglizy loha hevitra ratsika amin'izay dia ny hoe mahatoky Andriamanitra ka riseho ny taotro. Matetiky io taotro no mangedatsika ka mahatonga atsika tsy roso, tsy say amin'ny fanompoagna iz'Andriamanitra samy fitoriagna ny vaovao mahafaly izay. Ka ndao orintsika amin'ny vaky tenitelo aroson'ny eglizy ho antsika ny famoabasagna iloha hevitra io arahiny fampianaragna sy toritena archevêque Ray Amandrenitsika izay dia Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky Jeremia mpaminany. Efa reko iza Jeremia ny vavaratsy ny olona betsaka manao hoe fangorohoroana avy atraizatraiza. Torio izy, andeha ho torintsika izy. Ny olona rehetra tsara fihavanana amiko manao andrimaso ny diako. Raha mety ho voatarika izy dia hahombiazantsika ka dia hamalifaty azy isika. Ny Tompo anefa momba ahy toy ny lehilahy mahery ka hitambotsitra reo mpanenjika fa tsy haresy. Ny tsy hahombiazany ahasafikenatra azy amin'ny fahafambaraka mandrakizay tsy ho adinoina. Ry Tompony tafika, ianao zay mizaha toetra ny marina, izay mahita ny voa sy ny fo, hahita ny famalianao an'ireo aho, fa ianao no anankinako ny diako. Mihirao any Tompo, midera ny Tompo, fa manafaka ny fanahy ny ory amin'ny tanany ratsy fanahy izy.
Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Fiadanana iavona ivimbina mitsiny ny mahantra sy ny olo tsy meny ny mpamoritra kosofongorana Makaharitra ny fanapahany ka ho toy ny masoandro amam-bolana dia hanahaka ny andao ny vilona sy ny orana tany falonaka amin'ny androny amony ny rariny ary mandrapavaty ny volana dia misy fanepahalemana na volany sy feno tanteraka Ilainay tolvavao Kristy ny tolvavao mafahany amalahelo Taratasy Masindray Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, nidiran'ny fahotana tamin'izao tontolo zao tamin'ny olona iray, izany hoe tamin'ny Adama, ary nidiran'ny fahafatesana noho ny fahotana ka nifindra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana, satria nanota avokoa izy rehetra, fa nisy ota ihany tamin'izao tontolo zao na talohan'ny lalàna aza, saingy tsy tanana hisy saziny ny ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka ihany nefa ny fahafatesana hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Moïse. Na dia tamin'izay tsy nanao fahotana toraky ny fandikana nataon'ny Adama aza. Ary Adama dia tandindro n'ilay Adama ho avy. Ary tsy mba tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha ny fahadisoany anankiray aza na hafatesan'ny olona rehetra, maiky fa ny fahasoavan'ny olona iray dia i Jesosy Kristy no nandraisan'ny olona rehetra ankabetsahana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindà Matio ao amin'ny toko 10. Tamin'izegny andra zegny, i Jesosy nilaza tamin'ny apôstôly hoe: aza matahotro ny ologno ianareo, fa tsy misy takona izay tsy aseho, na miafiny izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny mezigny dia mbarao eo amin'ny mazava. Ary izay bitsibitsiny amin'ny sofinginareo, torio eny ambony tafitrano. Ary aza matahotro izay mamono ny vatagna, fa tsy mahay mamono ny fagnahy. Fa aleo matahotro izay mahay mamarigny ny vatagna sy fagnahy agny amin'ny afobe. Moa tsy ny vary fitovento monja va no vidin'ny fodoroa, kanefa na ireny aza tsy hisy latsaka amin'ny tany iray akory raha tsy avelan'ny renareo. Na ny volondoanareo aza dia efa voaisany avokoa. Koa aza matahotro fa mioabidy lavitry noho ny fody maro ianareo. Ary amin'izegny, izay rehetra naiky ahy eo agnatrehan'ny olo, dia oeke kosa izy eo agnatrehan'ny raiko izay agny an-danitra. Ary izay andahay eo agnatrehan'ny olona
dia ho lavo kosa izy eo agnatrehan'ny raiko izay agny an-danitra. Izany ary ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, matetika taorinan'izay Pentecote izay dia naverimberisika fa tapitra tamin'ny fankalazasika tamin'ny fomba manetriketrika ny Pentecote, ny vanim-potoana fankalazana manokana na temps fort, ary mbola nitohizana aza tamin'ny alalan'ny fankalazana ny sakramenta masina ary tamin'ny fankalazana ny Trinité masina, kanefa ireny de fa manambara fefa miditra tanteraka amin'ny mandavataona isika. Raha mibazina ny Trinité masina isika dia nambara sika fa sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika fa Andriamanitra eo anivosika, satria ny Trinité masina manambara ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, ny fiombonana ao amin'Andriamanitra, olona raika ao amin'Andriamanitra tokoa isika, tokana olona telo, zany hoe samy manana ny maha-izy azy nefa sy misaraka fa miombona, nefa sy mikombona ho isika, ary dia mibaribary izay raha nibazina ny sakramenta masina isika. Ary io sakramenta masina io zay dia manambara fa eo anivosika tokoa Andriamanitra, izay no maha sakramenta masina azy, ary zay no mahatonga ny antsoina azy fête Dieu, fetin'Andriamanitra, na de isan'andro azy sika mankalaza ny Eukaristia, anambara sika fa eo anivosika Andriamanitra ary efa misantatra ny lanitra isika noho n'izay fiombonana ao amin'ny sakramenta masina izay. Ary de nitohiza sika izany tamin'ny fibanjinana manokana ny fo masin'i Jesoa, i Jesoa zay mianso asika mankanesa aty amiko ianareo zay manana enta mavesatra fa anamaivana anareo aho, ka mampiditra sika tanteraka amin'ny vanim-potoana mandavataona izany fankalazana rehetra izany. Zany hoe isika izao no Kristy mpiarabelona amin'olona, isika ny Eglizy olona velona missionnaire vita batemika iraina, ka zary tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria zay nankalazaisika koa ny fo madion'i Maria tamin'ny sabosy teo omaly zany, ka isika tahaka ny Masiny Maria no mitondra ny Jesoa eo amin'ny mpiarabelona, ka eo ve missionnaire isika manorina Eglizy tranoben'Andriamanitra. Zany hoe io tranoben'Andriamanitra io dia hitambarany zavaboary rehetrarehetra zay voavonjin'ny Kristy, ka isika izao no mamonjy azy, ka noho izany sy ataosika isony ny fanapotehana ny zavaboary fa manarina ny zavaboary sika, mikolokolo ny zavaboary sika, ary zany no adidisika tahaka ny vocation napetraka Andriamanitra tamintsika hikarakara sy kolokolo, ka sy isika isony no anapotika azy hiala amin'ireny fanapotehana isika, zany hoe ny fitiavatena sika. Ary de fa hitasika ny vokatry n'izay fahadisosika izay, ny endriky ny tontolo iainana de fa potika misy, ary araky ny lazaisika ny ala no faneva manome endrika ny tontolo, kanefa de fa kola vato ny sisa, ary vato manome hafanana manapotika mampiova ny tontolo, ka lavitra tanteraka amin'izao ny mahalena. Ka izay ihany koa ny tranoben'Andriamanitra dia isika olombelona rehetrarehetra, ny fiarahamonina sika dia io koa zany sy maintsy
karakara isika mba ho lavitra ireny herisetra sy fanelikiliana sy ny fanapotehana ka ny fo masiny Jesoa ho isika ny fanahafana ary sy vitany hoe mety avesatra amintsika zay modely zay ka izy ihany no milaza hoe mankanesa ty amiko ianareo zay entamavesatra ka manorona tranoben'Andriamanitra isika ary zay ny tian'ny Papa mandritra ny ty taona hoe ty taona ny Laudato Si izy izany hoe ankalaza n'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanavozana lehibe hoentsika ama eove missionnaire sika zany ka tonga sika ho tabernakla velona tokoa ka na de eo aza ny zavatra mampavozo sika indrindrindrindra amin'izao fotoana izao dia milaza amintsika i Jesoa aza matahotra reseo ny tahotra milaza amintsika ireo tenin'Andriamanitra androany fa indrindra i Jeremia mpaminany mba hanana an'izay fitiavan'Andriamanitra izay isika mba sy avozy isika sy avozy isika raha eo anivosika tokoa Andriamanitra ka na eo aza ity arety mandoza ity na mafy aza ny confinement dia aoka ho fantatra sika fa sy miova Andriamanitra fa indrisy noho ny sika manana ny toe-pahotana de miovaova isika fa Andriamanitra sy miova fa efa nanolotra ny Jesoa ho ansika izy ary Jesoa no lalana ho mitondra sika amin'izay fiavozana vaovao zay amin'izao vanim-potoana mandavan-taona izao ary i Jesoa no fahamarina ahafahasika manorina an'izay ETA Eglizy tranoben'Andriamanitra zay anjakan'ny rariny sy nisiny ary Jesoa no fiainana ka ahitasika ny fivelarana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ka noho izany ary ry kristianina havana aza varimbarina amin'ireo peradiso isika amin'ny zavatra pirateo isika ka aza mavozo fa mifikira amin'Andriamanitra ka hivahatra amin'Andriamanitra ny fiainasika raha sy zany ho potika izao fiainasika izao aoka isika sy saraka aminy fataro fa ny aina sy ananandroa lay tokana ny aina ary mamy ny aina na verimberina matetika izany amin'izao coronavirus izao ka oka ho fantatra sika fa ao amin'Andriamanitra ny loharano ny aina hitasika amin'ny vakiteny voalohany navozy de navozy tokoa i Jeremia raiky tahotra tokoa i Jeremia very fanaim-bola velona izy mitovy amintsika amin'izao andro iainasika izao tozony mafy tokoa izy ary natahotra ny momba ny aina fa eo anefa Andriamanitra nankahery azy ary io Andriamanitra zay sy lavitra io no mankahery asika koa amin'izao ka matoky isika ao anatin'izao fotoana sarotra izao fa noho ny finoansika noho ny fifikirasika amin'Andriamanitra dia andresy an'izao Andriamanitra andresy an'izao COVID-19 izao mamaly ansika mitenin'Andriamanitra satria mety anontany sika velotaraina iza no afaka amin'izao COVID-19 zao tahaka ny taraina ny Jeremia araka ny voalaza sika teo dia mamaly Andriamanitra mamaly izy amintsika ankehitriny aoka sy atahotra matokia efa nanafaka nareo tamin'ny zava-mahory aho ka aza matahotra matoky izany ihany koa ny mbola ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjely ny masindahy Matio vondrenesika teo aza matahotra ho Jesoa tamin'ny apôstoly aza matahotra ny olona ianareo fa tsy misy takona zay seseho na ny miafina zay sy ho fantatra ny tadiavan'i Jesoa amintsika ary ry kristianina havana dia isika mifikitra amin'ny finoansika fa indrindra amin'izao fotoana maro samihafa zay mitady anozongozona ny finoansika izao
ary ny tadiavin'Andriamanitra raha mifikitra amin'ny finoasikasika dia oka ho vavolombelona sy atahotra an'izay maha-kristianina sika izay, ny maha-EEV missionnaire sika izay, maha-Kristy mpiarabelona amintsika izay, ka ho vonona anambara ny finoansika, ny fanantenansika na dia sy tokony anantena aza hoy Masindahapoly, atoky an'izay Kristy fanantenansika izay sika, ary Kristy alpha sy omega no farateny hoy isika verimberisika izay, ka oka sy atahotra isika, aoka sy ho ny tahotra sy ny enatra no eo anivosika, fa aoka ho Jesoa no repera ho asika, oka andray azy ho repera fa indrindra isika tanora amin'izao mandavataona zao, aoka i Jesoa no ataosika repera, oka sy ho any amin'ny Jesoa pirate isika, fa oka i Jesoa originaly, ary zay no mahatonga mianso asika tanora miverena sika amin'ny fikambanana misy asika, amin'ny vomiera misy asika, ary oka itoy ny lamesa fanao sika tanora, anivozasika ny tena original, ary ahazo angovo isika fa aza matahotra isika hoy ny evanjely any ty, hoy indrindra izy, aza matahotra ny olona ianareo fa sy misy takona sy aseho na miafina sy ho fantatra, zay lazaiko aminareo ao amin'ny maizana dia ambara ao amin'ny mazava, ary zay bisibisina amin'ny sofinareo torio eny amin'ny tafitrano, ary aza matahotra zay mamono ny vatana fa sy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra zay mahay mamarina ny vatana sy fanahy any amin'ny afobe, matoky saritsika ary mananatra sika tokoa ny fomba ivelomasika n'izany i Masindahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa ao amin'ny taratasiny amin'ny Romanina, zany hoe aoka iombina amin'ny tokoa isika, ka amin'ny alalany fanaovasika ny tsara no entsika hiala amin'ireny rasy ireny, ny fanafody ny fahafatesana zay sy mainsy mampatahotra sika ka manakorotana ny fiainantsika, fa indrindra mibanjina sy mieritreritra an'izao coronavirus izao dia tokana ihany raha te andresy an'ity virus ty sika dia aoka iombina amin'ny Jesoa Kristy sika, ka raha miombina aminy tokoa isika dia miombina amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ka na inoko idona na inoko hiatra dia andresy tokoa isika, ary zay no naverimberisika amin'ny fankalazana ny fomasin'i Jesoa, ary mbola ao anatin'izany fankalazana izany isika zao, oka sy atahotra atoky fa ao amin'ny Jesoa no azahoasika tokoa ny tena fiainana, satria raha mandany Jesoa isika dia sy hoekeny Jesoa eo anatreny ray, araky ny voalaza ny teo ao amin'ny evanjely, ka noho izany aoka atoky an'i Jesoa isika, ary zay no mahatonga na mianso asika tanora ifikitra amin'ny repera tena izy dia i Jesoa, izy no tena avoka ho ansika, izy no tena afahasika mandeha any amin'ny ray, izy ny tena mpanelanelana sika ka aza mavozosika, ny amafisika ary dia ny fifikirasika amin'ny finoana, amin'ny fanantenana, amin'ny fitiavan'i Jesoa. Ry kristianina havana, maro ny zavatra mety mifamaofao amin'ny fiainansika, mety mahatonga sika ho very repère, mety mahatonga sika ho lasaka ambovony ireny piraty isan-karazany reny, ka aokaritsika atoky fa manana modely ihany koa isika amin'ny fiainansika, dia ireo olo masina sy ireo olo sambatra manomboka amin'ny masiny Maria zay nitsaroasika
omaly ny fony madiony Maria. Izy ireo no azo lazaina na kitana tahaka ny masiny Maria zany, kitana mitarika sika ka sy overisika eo amin'ny sedra-piainatsika manontolo, ary aoka isika izoro ho vavolombelona farakaraky ny izorosika ho vavolombelona no mahamafy ny finosika fandrindra amin'izao vanim-potoana mandavataona zao. Andalina ny finoana isika no sady izoro vavolombelona amin'ny alalan'ny fikambanana sy ny firotana, ary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny vomiera, ary indrindraindrindra amin'ny vomiera nasa zay anehosika an'izay fahafoizana sy fanompona izay, ka mpanjakasika marina tokoa ny solidarité, zany hoe ny firaisakina kristianina, ny fifarombonana kristianina, ka tsy misy ny voilikilika fa tena olo raika ao amin'sika, ka amin'izay amin'ny ataosika rehetrarehetra dia tabernakla velona tokoa isika tahaka ny masiny Maria. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.